dia fifalianao na indray ry havanany hiara-midinidinika aminao ny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity fandarana karakarain'ny fikambana mpiara-mamaky ny Baiboly ity izay miezaka ny amin'ny itombon'ny fahalalantsika any Kristy Jesosy. Ary noho zany dia mbola hiara-mivavaky sika alohan'ny rahantsika mandinika izany tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitro, atolotra ianao ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra amin'ny fonay manontolo ny azo honay indray, midinidinika ny amin'ny hafantaranay bebe kokoa ny Kristy Jesosy zanakao, lay natolotra ao isolovonanay to amin'ny azo fijaliana, nanolotra ny rany mba ho famelan-keloko ao anay. Anio ary raha andinika ny teninao indray zay dia ianao no hanokatra ny maso ny nay ry fanahy masonao mba hitoetra tsara ao anatinay ny fahalalana bebe kokoa ny Kristy Tompo, ary izany dia ahatonga ny fiainanay hifanaraka amin'ny sitrapony. Amin'ny anaranao Jesosy no naovanay izany vavaka izany. Amen. Tamin'ny faransika dia nandinika ny amin'ilay taranaky ny vehivavy, dia Jesosy Tompo zany izay tonga nanoritoro ny lohan'ny menarana rehefa nanaiky ho torotoro ny menarana teo amin'ny azo fijaliana ny mbelahiny tongony. Anio sika dia hijery ndray koa ao amin'ny soratra masina ihany, satria araka ny efa fantatsika dia hoe Jesosy Tompo dia nampianatra ny mpianany mba hahafantatra azy bebe kokoa tamin'ny nanambarany ny momba ny tenany avy amin'ny alalan'ny fanazavana ny teny ao amin'ny testamenta taloha. Ka anio sika dia hijery indray koa fanazavanan'i Jesosy ao amin'ny testamenta taloha, satria araka ny lazaintsika tany am-piandohana dia ny hoe ny testamenta taloha dia manambara fa hoe ho avy ny mpamonjy, ary zany dia ahitantsika ao amin'izany testamenta taloha izany ny tambindon'ny Jesosy Kristy, sahady anambarana fa ireo ao filazana azy amin'ny testamenta taloha ireo dia tambindona ihany fa izy no lay tena izy ho tonga amin'izao tontolo zao. Ka ho jerentsika nge ao amin'ny Genesis toko 7:20 dia misy izao voasoratra izao: ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy. Zava-nisy dia izao: rehefa nanota Adama sy Eva nihinana tamin'ilay voankazo ny rarana izy, tafiditra teo amin'ny fiainan'ny fahotana, dia izao ny voasoratra hoe tsaroany izy mivady fa mitanjaka izy. Ary rehefa fantany fa mitanjaka izy dia nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Izany no heveriny fa ahazaony miaona amin'Andriamanitra indray hoe mba tako na hay ny henatra akanjo tsapany teo amin'ny tenany ihany, fa tsy nahatako na ny henatra lay ravina aviavy zay nyzairiny. Dia inona ny nataony? Niery izy, niery an'Andriamanitra izy, nandositra an'Andriamanitra izy. Nefa lay Andriamanitra fitiavana dia niantso any Adama hoe: ry Adama, aiza moa ianao? Izany hoe rehefa nanota Adama sy Eva dia nanao zavatra araka ny sainy sy zay noheveriny izy mba hanakonana ny henatra, ahazahoany miaona amin'Andriamanitra ihany, kanjo tsapany, fa tsy mahatakona ny henatra ireo ravina aviavy nizairina taony tamin'ny tenandreo, dia voatery izy miery. Ary tsy zany moveno ataontsika matetika mba hanakonana ny fahotana, dia mba manao asa soa, dia mba miezaka manao an'izao, dia mba miezaka manao an'izao. Kanjo tsaronao ihany hoe mbola tsy mendrika iona amin'Andriamanitra ihany ianao na izany aza, dia manjary mandositra an'Andriamanitra ny olona. Ary moa tsy zany ve ny misy amin'izao fotoana izao? Ny te iona amin'Andriamanitra zany mampatahotra ny olona zany, tsy sahany zany, kanefa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra, tsy maintsy hifanatrika amin'Andriamanitra sika. Na iza manan-karena, na iza mahantra, na iza ambony, tsy maintsy hiaona amin'Andriamanitra ny olona. Saingy ny zavatra hitatsika eto dia izao: Adama sy Eva nandositra an'Andriamanitra, fa Andriamanitra nitady azy Andriamanitra, ary niantso azy hoe: Adama, aiza moa ianao? Ry havana, Andriamanitra tamin'ny andron'ny Adama dia nitady an'i Adama, ary Jesosy Tompo raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia nilaza hoe
efa tonga ny zanak'olona hitady sy amonjy ny very. Ny fahotana vitatsika nie, ny mahampanota atsika nie, tsy mahafina izany akory zay everina ho asa soa, karazana ravina aviavy ihany reny, atafinao ny tenanao. Ny olona no mety mijery ty iverany, raha ny tokoa de manao an'izao tokoa izy ka, de mazoto manao an'izao tokoa izy ka. Iny, fa izany angamo mahafaka lay fahotana efa ao anaty. Ary izany, naton'Andriamanitra mba azaony, azony Adama sy Eva miaona amin'Andriamanitra indray. De nisy zavatra nataon'Andriamanitra araky nitatsika teo hoe, nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny izy ka nampiakanjo azy. Eto sika de manamaritra, fa tsy hoe namoron'Andriamanitra satria ny famoronana izao tontolo zao de fa vita tanteraka tamin'ny andro fahaenina, ary nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, zany hoe tsy nisy intsony ny famoronana. Ka avy aiza ary ity akanjo hoditra ity zay nataon'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva, mazava loatra fa eo sahady sika de mahita fa nisy biby novonoin'Andriamanitra, ary zany hoditry ny biby zany no nalainy ka natafiny azy mivady. Ary de tsarona am'izany fa ilay biby novonoina de nalatsa-dra. Ary rehefa nalatsa-dra lay biby, ny hoditry lay biby nalatsa-dra no natafy azy mivady. Ary zany no mahatonga atsika heritreritra, mahatonga atsika handray avy hatrany hoe io biby novonoina tany Edena io dia biby novonoina isolovoina any Adama sy Eva. Ary ny fitafian'ilay biby tsy nanota nefa nalatsa-dra no natafy azy mivady, mba ho marika fa ianareo mivady dia afaka iona amin'Andriamanitra rehefa nalatsaka ny ranony biby. Ary hitatsika ao amin'ny manaraka ny amin'ny fanatitra nataony Abela, raha mijery sika amin'ny Genesis 4:4, de izao ny hoe ny nahatonga an'Andriamanitra nakasitraka ny fanatitra nataony Abela de satria ny azy fanatitra nalatsa-dra. Ny Kaina vokatry ny tany, fa ny Abela fanatitra nalatsa-dra. Ary zany ry havana, izany no mahatonga ny Hebreo, ny epistily ho an'ny Hebreo, hilaza fa nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Abela, Hebreo 1:12, sy ny Hebreo 2:12. Nahoana ny nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Abela? Satria nisy raha nalatsaka, satria raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Ary izany indrindra nahatonga an' Jesosy rehefa antomotra ny andro hafatesany dia naneho famantarana izy. Ahoana nga ny teniny? Izao ny teniny hoe ity no rako zay arotsaka ao anareo famelan-keloka. Ny antony, raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka. Ary izany maha testamenta vaovao, ny testamenta vaovao nanavao le rahambiby faizay ka ny rahan'ny Kristy no misolo ireny. Ary zany no mahatonga ny Romanina 7:14 raha mijery lay hoe hoditra natafy any Adama sy Eva isika, de ao no hitantsika hoe fa hitafionareo kosa Jesosy Kristy. Izany hoe ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, izany fahamarinan'i Jesosy Kristy tompo izany ihany no mitondra famelan-keloka ho antsika. Ary eto zany de tsara ny manamafy fa na iza mbola mitady famelan-keloka na fihavanana amin'Andriamanitra, ivelan'ny finoana ny rana latsaky Jesosy Kristy tao amin'ny hazo fijaliana, de tsy misy famelan-keloka ho azy. Ary fahadisoana lehibe ny hevitra fa hoe de mbola misy ihany ny famelan-keloka omen'Andriamanitra, ka Andriamanitra anie mamindra foka, de na de tsy mino an'izany Jesosy zany ianao de tsy maninona fa hamindra fo aminao Andriamanitra. Tena hevitra mandisy fanantenana ny olona zany. Ary ny hevitra handisy fanantenana ny olona ry havana de tsy avy amin'Andriamanitra akory zany, fa avy amin'ilay fahavalon'ny olombelona ihany. Ary etsika dia tsara ny manamafy fa raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy,
ka nanotsaka ny rany, de tsy misy mihitsy akanjo-pahamarinana azo atafy antsika. Na inona zavatra ataonao so mihevitra ianao fa hoe makany am-piangonana de manao an'izao sosy zao de mandoha vola de miseho natrenin'ny olona ho zao raha izany ihany no everinao fa famonjenanao, ravina aviavy ihany zany. Tsy mahatako ny mihenatrao ao natren'Andriamanitra izany, fa tsy maintsy Andriamanitra mihitsy no nandray andraikitra namono biby nampitafy azy mivady, zay vao tena afaka miavana amin'Andriamanitra indray izy. Tsy maintsy Andriamanitra mihitsy nandray andraikitra naniraka ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, maty teo amin'ny hazo fijaliana, ary ny fahamarinan'i Jesosy Kristy no fahamarinantsika, araka mivoasoratra hoe ary amin'izany de tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahamarinan'i Jesosy ihany no azahoanao manatona an'Andriamanitra. Raha manatona an'Andriamanitra ianao amin'ny alalany, de afaka manatona azy tokoa ianao. Fa raha ianao irery dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra fotsiny amin'izao ianao, satria Andriamanitra dia masina, ianao dia mpanota. Kanefa efa nanao lalana handehanantsika ho any aminy Andriamanitra. Zao no voasoratra hoe izaho ny lalana sy fahamarihana ary fiainana ho Jesosy, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izany hoe ny finonao fa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy hisolovoinanao, sy ny fanekenao fa noho izany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany, dia hamarinina maimaim-pony eo anatren'Andriamanitra ianao. Ny fanao teo amin'ny testamenta taloha manko havany, raha mitondra fanatitra ianao dia mahatsiaro ianao zany hoe nanoty ianao, ary efa nahatsiaro hoe nanoty ianao dia mitondra ilay fanatitra ianao makeo am-pisorona, de mametraka ny tanany eo ambonin'ny lohan'ilay hatao fanatitra lay olona mahatsiaro tena hoe nanota. Ary efa mametraka ny tanany eo izy, de eo izy no miaiky ny fahotany, mibebaka amin'ny fahotany izy, ary efa mibebaka amin'ny fahotany izy de tahaka ny hoe ny fahotana atao amin'ny tenany de afindrany makeo amin'ilay biby hovonoina. Ko rehefa novonoina ilay biby dia tahaka ny hoe maty ilay mpanota. Ary rehefa maty ilay mpanota, nalatsaka ny rany, dia afa-keloka ilay nanana solovoina zanak'ondry. Ary tahaka izany indrindra nitondran'ny tompony anarana hoe zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Koa torohevitra omenantsika menakavy ary tokony ho fantatry ny rehetra de zao: aza mitady fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny fomba ivelany na any amin'ny toeran-kafa afa-tsy noho ny rany Jesosy Kristy latsaka tany Kalvari sy ny fahamarinan'Andriamanitra omenanao. Noho izany ny finonao fa maty ny soleloko anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy, izany no anamarinana anao eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy misy zavatra hafa azo anamarinana anao. Noho izany ry havana dia adidiny tsirairay ny hinona tsia izany fahamarinana izany. Fa raha isika mitady ho hamarinana amin'ny asa zay ataontsika, de tahaka ny Adama sy Eva mitady sarokenatra tamin'ny alalan'ny ravina aviavy ihany zany. Ary zany no mahatonga anjara zafy maefa raha namorona ny tononkiny izy hoe mamy ny fokory Jesosy ny famonjena zay vitanao. Niady soko navelanao, tena afaka navelanao tamin'ny fomba ahoana, satria ianao nanolotra ny ainao isolo ato ambony hazo fijaliana. Ary zany mbola anoizany ihany hoe tany ny fokory Jesosy, satria tia loatra ianao, tany ny foko, tany ny foko, satria zany ka mbola malemy mora mania aho raha izaho ihany, fa ianao ny mahazona, ianao ny miazona, ianao ny miazona ny foko. Zaza tsy te hisaraka aminao ane ahy, tsy te hisaraka aminao mihitsy aho, mbola malemy nefa aho, mora mania aho, tano aho ifikitra eo aminao. Ianao ny namela ny fahadisoko, ianao ny nahatonga aho olon'afaka noho ny ranao tao Kalvari. Ary mivokatry ny fahafantaranao izany Kristy maty ny solovonanao teo ambony hazo fijaliana zany, no ahatonga anao hihira tahaka anjara zafy maefa ihany hoe aoka ny foko ary sy ny fonao,
hiara-mitepo tena iray. Aoka ny saiko sy ny sainao iray safidy mandrak'izay, satria izany nalehibe ny fitiavanao ahy, izany nanoloranao ny ainao tombony azo fijaliany zany. Ianao lay biby novonoina, ianao lay zanak'Andriamanitra, lay tahaky ny fanatitry abela fa izay. Jesosy eo, aoka reny foko sy ny finao hoe iray safidy mandrak'izay. Eto ry havana de tsara ny manamarika fa ny olona izay manatona an'Andriamanitra na hoe tia an'Andriamanitra satria hoe aka za tsinona sahirana de nampiny, zavatra za tsinona narary a de nisotraniny, za tsinona teo aloha aho ory fa zao aho tahin'Andriamanitra. Raha ny fitahina materiel fotsiny, raha ny zavatra eto tany fotsiny ihany no mahatonga anao hoe ho tiany ny tompo na hanaraka ny tompo, ny dikan'izany anie de ataonao havana raha misy patsa ny tompo e. Raha ohatra zany ka mba mandalo fizahan-toetra kely ianao, manjary sanatria hoe miena ny arena am-pelatana na hoe marary ndray rehefa aveo de hiala am' Jesosy le zany. Sanatria atao tahaka ny mialatsiny aminareo dokotera fa ny dokotera ny matetika makany aminy ianao rehefa marary fa rehefa tsy marary izy de tsy mila azy ianao e. Sanatria ataon'ny olo tahaka zany fotsiny ve Jesosy. Tsy zany Jesosy io, ary tsy zany lay Andriamanitsika, fa lay Jesosy ntsika de tiantsika satria izy efa nitiantsika taloha. Ka raha misy olona tsy mahatsapa ny alala ny fitiavan'ny tompo azy, fitiavan'Andriamanitra azy tamin'ny nanoloran'Andriamanitra ny zanany teo ambony azo fijaliana isolo voina azy, raha misy olona tsy tena mbola mahatsapa zany alala ny fitiavan'Andriamanitra azy zany, dia tsy mahagaga raha miala amin'Andriamanitra izy raha vao misy zavatra manahirana azy. Fa ny olona izay nahatsapa kosa, ny olona izay nahatsapa ny asa arbidiny nanoloran'Andriamanitra ny zanany teo amin'ny azo fijaliana sy nanoloran'i Jesosy ny ainy an-tsitrapo teo amin'ny azo fijaliana isolovoina azy, de tsy ho ainy atao mihitsy intsony ny saraka am'izany Jesosy zany. Ataony ahoana? Ataoko ahoana ny saraka am'ilay namonjy ahy teo amin'ny azo. Tamin'ny fotoana zay nisy ny fanenjehana tamin'ny taonjato voalohany, dia nisy ilay mpanompon'Andriamanitra atao hoe Polikarpa, izay notereny izy hiala am' Jesosy, ary nisy namany anakay nilaza hoe inona ihany ary nifikiranao am'izao Jesosynao zao, inona no zany ve de aleo mihitsy eo faty. De zao nataony hoe 20 taona mahery zao ny rahany tamiko, tsy mbola nanao ratsy ahy izy, ka nahoana no ahafoy azy aho. Ngiarazafy maefa manontoma manao hoe Jeso malalo mpamonjy soa, indro ny aiko raisoanao, velon-kanompo aho velon-kano, vonon-kanao zay sitrakao. De satria fantany ny famonjena vitan Jesosy taminy. Tantaraina fa tamin'ny andro fivarotana andevy faizano tany Etats-Unis, dia nisy andevo anankiray namidy teny an-tsena, ary nisy lehilahy anankiray tsapany fa tapa-kevitra hividy an'io lehilahy andevo lahy io, kanefa lay lehilahy namidy, lay andevo namidy dia tezitra mihitsy hoe raha ianao no mividy ahy, vonoko anao, fa za tsy te hiaraka aminao, za tsy mila anao aho. Tapa-kevitra ihany nefa lay lehilahy hividy azy. No ny vitany lavanty, lasan'io lehilahy io lay andevo. Tamin'ny fa tezitra indrindra iny lay andevo lahy, namidy teny an-tsena, tady hamono azy, tena voakany moramora avy any am-posiny any, karatry ny olo nafaka. De izao ny teniny tam'ilay andevo lasany, hoy izy hoe tsy nividy anao ho andevo aho, fa nividy anao olo nafaka. Indro meko anao ny karatry ny olo nafaka manomboka hatram'izao, tsy andevo intsony anao, fa olo nafaka. Nitolevika ilay lehilahy matanjaka, ary zao ny teniny hoe tsy ahita olona tsara fanahy mihoatra anao aho, ka de hijanona ho andevonao aho. Ry havana, ny olona tena mahatsiaro ny ahatsara ny fitiavan Jesosy, de ilaza hoe Jesosy eo, ninona hitranga hanaraka anao aho. Ry havana, lay ody biby fa izay tany Edena,
lay biby novonoina fa izay tany Edena de tandindony Jesosy Kristy maty novonoina mba hatafy anao ny fahamarinany, ka tsy ny fahamarinanao intsony no entinao iseho anatreh'Andriamanitra, fa ny fahamarinan'ilay maty nisolovoinanao na de tsy nanantsinya. Ary noho izany dia tsara mihafantaranao fa misy tianao efa nanolotra ny aino anao Jesosy zanak'Andriamanitra izany. Ary raha izany ny fitiavana anao, inona no avalinao izany fitiavany Jesosy anao? Inona no avalinao azy? Fa maty izy nisolovoinanao teo amin'ny alifijaliana. Ary lay ray mihitsy ny nanolotra azy, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho vedra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ny etaetan'Andriamanitra aminao de ny anekenao ho tafiny ny fahamarinan'i Jesosy, tahaky ny nanekeny Adama sy Eva ho tafina ny odi-biby fa izay no aoka anekenao koa mba ho tafina ny fahamarinan'i Kristy, fa izany no famonjenanao. Ary raha ekenao zany de milaza aminao aho fa ho tsapanao ny fahamarinan'ny tenin'ny Tompo hoe tsy avy antsony marinao fa ny mpanota ibebaka. Ary nazovo no misotro ny rano zay meko azy de tsy agnetaeta mandrakizay, fa ny rano zay meko azy de ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Inona moa ny fiadananao mihoatra noho izany hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra aho, ka naiza misy ahy ity zaho ity hay de efa natsangana andray ho zanak'Andriamanitra, ka naverina amiko indray ny fahamarinana noho ny am' Jesosy Kristy Tompo. Ray soary ny fitafiana madio anao dia ny fahamarinan'i Kristy, ary ekeo fa maty nisoloeloko anao teo ambony hazo fijaliana izy. Raha ekenao zany dia milaza aminao aho fa anio afaka eona amin'Andriamanitra ianao, na dia anio aza sanatria, na dia anio aza no antsoina ny anaranao, dia afaka eona amin'Andriamanitra ianao, satria tsy ny fahamarinanao intsony no entinao miseho anatreh'Andriamanitra, fa ny fahamarinan'i Jesosy Kristy lay maty nisolovoinanao teo amin'ny hazo fijaliana. Ary enganie manomboka hatramin'izao ka ho saintsaininao zany fa matombola velona ianao, matombola namindranafoy ianao, de satria efa nisy zay nisolovoinanao teo ambony hazo fijaliana. Lay biby novonoina natafy any Adama sy Eva, fa izay ny odiny de tsy afakory fa tandindony Kristy zay novonoina mba hatafy anao ny fahamarinany, ko hidera azy any ianao, hankalaza azy any ianao amin'ny andron'ny mpiainanao rehetra, ka hanolo tenao tahaka ny garazafy mahefa hoe Jeso malalo mpamonjy soa, indro ny aiko raiso anao, velokanompo aho, velokano, vonokanao zay sitrakao, ivavaksika. Tompo misaotra anao zahay no nazo nainandre indray androany, fa hay anao de tena tianay, fa raha nanoty zahay ka mba nanao zay azo nay miafina amin'ny alalan'ny zavatsoa zay mba heverinay mety de mba ataonay enikanjo ravina aviavy ihany tsy mahatakina ny fahotanay zany. Ary nahity zany ianao raha io dia nidina ianao tao amin'ny zanakao ka nanolotra ny ainy mba hisolovonanay tahaky lay biby novonoina tany Edena fa izay. Tompo misaotra anao zay noho ny am' Jesosy tomponay, misaotra anao zay noho ny rana latsaka hitondra famelan-keloka ao anay, misaotra anao zay noho ny fahamarinany atafinao anay, ko raha manatona anao zahay Andriamanitro de tsy ny fahamarinana intsony no entinay, fa ny fahamarinan'ilay maty nisolovoinanay nefa nitsangana tamin'ny maty mba ho fanamarinana anay. Ataovy mahay mankasitraka anao isan'androny amin'izany zahay, ry Tompo ô, ka naizanaiza misy anay de ho tsareonay fa olom-boa vidy zahay, ka tokony hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay, na an-trano, na an-tanàna, na ny velany, na ny ampandehanana, na ny ampiasana. Angatanay zany Jesosy io, ho anay rehetra zay nandreza ho afatra izao, mba ho tena tonga olonao zahay miara-mandeha amin'i Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.